Nielny fetodrandrenivohitra ny mety sy alatsanainy mainty tamin'ity andro androany ity raha ny zavatra tazana teny amin'ny nivon'ny fiarahamonina samihafa teny nefa dia nilamina araka ny tokony izy ihany ny toetra raha ny mpivarotra ny mpianatra ny azony lakilasy avokoa ary raha tsika tazao manaraka izao ny ambiansy tamin'ity andro androany ity. Nilamina tanteraka ny teto andrenivohitra tamin'ity andro ny 9 janoary 2024 ity. Raha nisan'ny feo ny elo no mety hisiana fihetsiketsehana mahery vaika ho fanoherana amin'ny valim-pifidianana dia tsy nisy izany. Raha ny zava-nisy teny Analakely Sorano manokana dia nizotra tamin'ny mpilaminana ny andavanandro ny mponina. Afaka nanohy ny asa fanaony ny rehetra, sokatra avokoa ireo tranombarotra ary afaka mifamezivezy ny rehetra. Ho an'ny mpanaraji ny candidat Jean-Louis Robinson, toy ny efa fanaony dia tena mikanja amin'ny maha-gros-beoririka amin'ny fanome fotoana izy ireo. Fihetsiketsehana izay nifototra tamin'ny filazana ny tsinety tamin'ny fifidianana izay nitanterahana ny 20 desambra lasa teo. Anisan'ny nambarany mpitarika teto ny fitondrana ny profo rehetra mampiseho ny fisian'ny osika tamin'ny fifidianana izay natao ny 20 desambra 2024 eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena. Anisan'ny nambarany mpitarika ihany koa ny hitondran'izany eo anivon'ny SADC sy ny vondrona afrikanina.